zay ny amin'iny fa volana vitsivitsy sady ho avy ny fanatanterahana ny fifidianana anisany manana andraikitra goavana amin'ny fanatanterahana izay fifidianana izay ny avy eo anivo ny ministerany atitandry nosoritany taleny kabinetra n'izay ministerany atitany zay ary fa tsy misy fifidianana afaka tanterahana eto amin'ny firenena raha toka tsy misy ny filaminana ny antsiprimo avao tsy misy fifidianana afaka tanterahana raha tsy ao anatin'ny tontolo milamina sy misy mifahatonina araka nambarany tale kabinetra ministerany atitany Andriamatoa Thierry Rakotonarivo enim-bolana mialohan'ny fifidianana dia betsaka ny ezaka izay tokony tanterahana amin'ny fametrahana tontolo milamina eto amin'ny firenena araka ny heviny tsy afaka ho totosaina ihany koa ny fifidianana raha ohatra ka mbola mikorotana sy tsy milamina ny firenena satria tsy hizotra araka ny tokony ho izy ny fampelezan-kevitra satria ny fampelezan-kevitra dia tsy maintsy miainga avy amin'ny famorim-bahoaka ny famorim-bahoaka nefa tsy maintsy ao anatin'ny tontolo milamina ka raha amin'izao enim-bolana mialohan'ny anatotosana ny fifidianan'izao dia milaza zahay fa mbola betsaka tokoa ny ezaka tsy maintsy ho tanterahana ao anatin' zany fametrahana ny fandriam-pahalemana zany mba hahafahantsika mahazo tontolo milamina anatotosana ny fifidianana izany mahatonga anay eto anivon'ny ministerany atitany satria tompony andraikitra voalohany averinay foana amin'izany fametrahana ny tontolo manodidina milamina hiatrehana fifidianana zany antsoina hoe sécurisation électorale ny ministerany atitany efa misy draft pandaminana plan de sécurisation électorale vita ny ministerany atitany efa budgétisé zany efa misy teti-bola mihitsy izy io amin'ny Antsipria nalefanay eny anivon'ny tompony andraikimpanjakana mikasika ny fanambarana izay nataon'ny mpanao politika fa anisan'ny fitaovana ahafahana manao osika ny amin'ny fifidianana logiciel SIGEM izay ampiasaina amin'ny fifidianana manaraka dia manana ny heviny Andriamatoa Thierry Rakotonarivo azo ampiasaina tsara ampivoaka valim-pifidianana tena marina io logiciel izay nampiasainy ministerany atitany hatramin'izay io ary mbola ampiasainy ny senita ankehitriny ny angatahana fotsiny zany dia miainga any amin'ny mpanao politika foana ny zavatra rehetra tsy misy zany ataoko hoe teknisiana mangala-batso sy manova voka-pifidianana zany satria na inona ny logiciel ho ampiasaina satria olombelona no mamorona olombelona no mampiditra ny données rehetra ao anatin'izany logiciel zany dia raha io olombelona io no mbola ho terena hanova sy hangalatra dia logiciel tsy afaka hiresaka mihitsy na handa fa dia tsy maintsy isy foana ny fahatsona momba ny fiara-miasa eo amin'ny senita sy ministerany atitany dia nilaza Andriamatoa Thierry Rakotonarivo fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomezana tantsoroka ny senita ary amin'izao fotoan'izao dia eo am-pananatanterahana fitsinjarana andraikitra ny teknisianina avy amin'ireo rafitra roa ireo